Zay ny makasika ny fananokatra ivitoeram-piasana vaovao ny Blue Line etsy Akorondrano no misy an'izany Atsoatsy tsy ho elainy keo dia hisokatra ny etsy amin'ny lasity etsy Ivandry tafiditra avy hatrany ao anatin'ny famalinan'ny hetahetan'ny mpanjifa moa izany rehetra izany. Anamora ny fahazoan'ireo mpanjifa ny vokatra Blue Line TV amin'ny sara mifanaraka amin'ny filany dia misy ny fanovana teo amin'ny boky atolotra ho an'ny mpanjifa izay hatra manomboka amin'ny herinandro ho avy io. Ny alana araka izany ireo boky efatra ny safidianana ka lasa boky telo no safidy mipetraka ho an'ny mpanjifa. Nampidirina ao amin'ireo tolotra rehetra ireo chaîne vaovao amin'ny Blue Line toy ny Escale, AB1, MCS Bien-être, BFM TV ary ny Arte. Zava-baovao tena entinay amin'ilay fanovana dia ny visin'ny option izany hoe manomboka amin'ny herinandro zany dia efa afaka manao choisir option zany ny client amin'ny Blue Line TV dia ny option manomboka misy ny option famille, misy ny option divertissement, misy ny option sport sy ny rehetrarehetra dia manomboka amin'ny 15 000 ariary ilay izy. Raha miditra amin'ny tolotra découverte dia afaka misafidy amin'ny option efatra ny mpanjifa. 5,000 ariary ny saran'ny option iray ary ny option iray dia ahitana chaîne misy eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 7. Misy ihany koa ny bouquet ultime amin'ny sarany 9,000 ariary izay ahafahana mahazo ny chaîne rehetra mahatratra any amin'ny 1 eo anivon'ny Blue Line. Mivelatra amin'ireo revolim-paritany teo aloha ihany koa ny Blue Line izay natombony tamin'ny farany taona 2014 teo. Ankoatran'izay tsy adino ihany koa fa ny Blue Line TV dia tsy eto Antananarivo intsony izy fa efa lasany amin'ny province ihany koa ka ny tany Tamatavy moa zahay nanao ny ouverture voalohany province zany tamin'ny herintaona tamin'ny mois de décembre dia amin'ny herinandro zahay dia efa hoany Antsirabe ihany koa ka ny offre Blue Line TV Antananarivo province rehetrarehetra dia mitovy ihany zany hoe misy ny bouquet dia misy ny option. Et décodeur Blue Line TV dia mahazo 30 chaînes gratuits zany 30 chaînes jusqu'à hatramin'ny 30 juin ho an'ny rehetrarehetra satria efa ho avy koa moa ny coupe du monde sy ny rehetrarehetra dia malagasy no tia fotsiny ohatr'izay dia mba mitsinjo an'ilay fitiavan'ny malagasy amin'ny sport sy ny ohatr'izay zahay dia jusqu'à hatramin'ny 30 juin zany dia gratuit ny chaîne any amin'ny province. Ankoatran'ny Toamasina sy Antsirabe dia tanàna ametrahana ny Blue Line manaraka avy eo ny any Mahajanga. Anarivon'ny maro hatreto ireo mpanjifa ny Blue Line TV eto Madagasikara ary tanjona ny hampiakatra avo roeny izany izy zany amin'ny farany titony ity.